tia mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana fa aoka hisaotra kosa satria amin'izany no miantsona anareo mba handova fitahiana. Petera voalohany toko 7 andininy 7. Amin'ny fotoana rehetra dia miezaka Satana ny amboly fanakiviana ao anatintsika. Maro ny fomba ampiasainy amin'izay fotoana izay, toy ny hoe mampatsiahy antsika ny fahotantsika tamin'ny lasa rehetra, mampitamberina indray ny fahadisoana izay fa nahalavo antsika. Hany ka raha misy eritreritra ny hoe hanatona antsika an'Andriamanitra, dia lazainy isika hoe tsy misy fanantenana, tsy misy vahaolana, hanerika mijanona amin'ny fahakiviana isika. Na izany na izany dia tsarovy fa eo mandrakariva Andriamanitra. Eo mandrakariva ilay tsy manary na fotoana sarotra azy, dia miezaka manome fampanantenana ary antso ho antsika. Manao antso izy no hoe mankanesa aty amiko. Antsoina isika anatin'Andriamanitra. Antsoina isika satria ao aminy misy ny vahaolana rehetra anantsika hery. Amin'izay fotoana izay dia mampanantena izy no hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Koa mampanantena fiadanana, mampanantena fifaliana, mampanantena fahasambarana sy fanantenana izy rehefa manolotra aminy isika. Zao ary, raha toa ka sedra mandalo fitsapana isika, dia tsarovy fa eo mandrakariva Andriamanitra. Ary ny antso ataony dia ny hoe aoka hiika isika na hoe mandresy aho miaraka amin'Andriamanitra. Ho tsapa antsika fa tsapa fa eo Andriamanitra. Ho tsapa antsika fa eo amin'ny fiainantsika Kristy, ary ho hitantsika fa ho feno fanantenana ny fiainantsika. Inona ny torohevitra, inona ny toromarika tokony ataontsika manomboka eto? Voalohany dia ny hoe aoka isika hibanjina ny Kristy. Ataovy eo maso mandrakariva Kristy ilay mpandresy, fa azo antoka fa andresy miaraka aminy koa isika. Faharoa dia ny hoe aoka ho eo amin'ny mandrakariva ny fanahintsika rehetra. Apetrao aminy ny fanahiana, ny ady sarotra, ny olana, ary indrindraindrindra ny hoe ny zavatra manahirana rehetra. Tsy maninona mihitsy ny hoe lazao azy ny fahalemena, fa ho vanitanjaka ho antsika izany rehetra izany. Inona ny antso? Ny antso atao izany dia ny hoe aoka hifidy ny toetra eo ambany fiarovan'Andriamanitra isika. Aoka tsy handeha amin'ny toerana izay hanalavitra antsika amin'Andriamanitra. Aoka tsy handeha amin'ny toerana izay mahatonga antsika hiasa irery. Amin'izay ianao dia eo ambany fiarovan'ilay avy antoka, ary aoka atolotra an'Andriamanitra tanteraka ny momba antsika rehetra. Ny teny fikasana dia izao. Mahafinaritra izay hoentinao andiany tontolo andro amin'ity anio ity dia ny hoe ny olona izay manan'Andriamanitra ho tokony dia voadidin'ny manda tsy azo ravana. Ny olona izay manan'Andriamanitra ho tokony dia voadidin'ny manda tsy azo ravana. Tiany ho azo antoka koa ny fiarovananao. Tsarovy fa rehefa manao tokana Andriamanitra isika dia manana manda tsy azo ravana ary tsy azo ho hita na ho lavo ny fahavalo hivavaka isika. Misaotra tompony amin'ity andro androany ity, nampahafantatra anay fa na be aza ny fandemena ataon'ny Satana, mahakivy sy mahaketraka, dia eo anao azo toko ho anay. Tompo malalo, aza vela andalo fahakiviana izay, fa vontosy aminay ny teny fikasanao mba hiaro anay, omba anay, ary indrindra hanome anay tanjaka sy fanantenana. Mahatoky izay fa mpanaraka fandarina amin'ny teny io ity dia atoky, voaro, ary eo ambany fiarovanao amin'ny fahafenoana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.